Efa manomboka ny asa fanorenana ao anatin'ny tetika asa fananganana ny tanàna vaovao tanterahan'ny fikambanana Afary Malagasy. Everina hoe ny filohan'ny Afary fa any amin'ny volana Desambra no hotanterahana ny fanokanana ny tanàna vaovao. Mandeha ny fananganana ny trano eny amin'ny tanàna vaovao naoriny fikambanana Afary Malagasy Fokotany Ambohidro, commune Ambohitromby, izay 13 km miala ny tamin'ny tanàna Anakazobe. 300 metatra toradroa isaky ny olona ny azo ary ny tsirairay no manao fanondrenana. Anisan'ny milaza fa efa manao fanondrena trano eny amin'ny tanàna vaovao ity tsiray-pianakaviana iray ity. Vita ny fizarana an'ilay tany ho anay le andiany voalohany nandeha nakany zany hoe izarana an'ilay tany dia efa samy nazo ny anjarany ireo dia samy manajariny azy aloha zany manao trano eo amin'ilay toerana. Dia zay eto anaty fikambanana ihany zany dia efa nandamina hoe misy le matériel zay tsy misy ihany ohatrany hoe brique tanimanga dia efa fikambanana efa mandray tanàna mitondra brique tanimanga mandeha any. Dia toerana koa moa zany efa misy karierana vato eo akaiky eo efa misy karierana vato efa misy miasa manao ny vato io any. Resaka rano moa zany efa misy rano koa ambany ao dia efa ampiakarina aty amin'ilay toerana aty ambony aty dia azo lazaina zany hoe mandeha mizotra ara-dalàna ary mizotra ara-dalàna dia zavatra ataona ihany. Raha voavoana soamantsara ilay trano dia ny eritreritro voalohany moa zany dia hijery sehatra iarina mikasika ny fambolena. Marihana fa vola 703 alina sy 1 hetsy ariary no nalohan'ny olona tamin'ny fahazoana tany ka tafiditra ao anatin'izany ny fikarakarana tany ao amin'ny tanàna vaovao ahoriny fikambanana Afary Malagasy eny amin'ny Fokotany Ambohidro, commune Ambohitromby, Ankazobe. Tsy misy famatsim-bola eto amin'ny Afary Malagasy ary sahanay no miteny fa herim-po ny vahoaka 100 isan-jato no ahafahana milaza n'izany rehetra izany. Tsy misy koa ihany ny fifandonana mahakasika an'ireo mponina teto Antananarivo nakany amin'ny faritra sy mponina eo toerana izay tena niara-nisa latateraka atao anivon'izay rehetrarehetra izay. Ary eo ihany koa zany ny zavatra ampatsiahivinay dia ny hoe ny tany rehetra izay hozarainay dia nandoavanay sara-panajariana tamin'ireo olona izay nanajary azy. Efa ao an-dalan'izany rehetrarehetra zany efa mi-installer ny jiro sy ny rano eny toerana izay nanomboka omaly ahafahanay milaza zany fa tsisy kisangisangy io ary ahafahanay miteny ihany koa fa dia tena goavana be io. Eo ihany koa no asongadinay manoloana ny rehetra fa tsy hoe vahoaka mahatra rery na mpanan-karena rery fa fifangaroan'ny vahoaka maro be no hita ao anatin'ny projet Exodus io. Misy mpiasa-panjakana ambony ary misy mpivarotranana sy mpivarovoanjo. Ireo ihany koa ny atao hoe mandrafitra fiarahamonina ary fampanantinana zavatra ho lazainay dia tsotra hoe azo atao tsara mampamiliardaire ny olona tsirairay miainga amin'ny herim-pony. Ny vokatra poivre rouge dia sandaina 150 000 francs raiky kilao nefa ny amin'ny fototra iray mety hatratratra any amin'ny 5 kg. Izay 5 kg zay nefa ny raha manana fototra 100 ny olona anankiray dia neverina fa tsy mijaly eo anatin'izany. Olona 23 ny soratra anarana tamin'ny Afary Malagasy ary mangetaeta ny azo tany. 1,7 no nahazo tamin'ny andiany voalohany. Ny 7 Novambra ho avy izao kosa ny fizarana ny tany faharoa ka nosorita amin'ny filohan'ny Afary fa anisan'ny azo ny anjarany ireo ny soratra anarana ary ravatrano, anisan'izany ny teny Nansana, Andotam-penaka ary Soamanandrariny. Mialohan'ny 15 volana Desambra no hotokanana ny tanàna vaovao eny amin'ny Fokotany Ambohidro, commune Ambohitromby, Ankazobe, iarahana amin'ny fikambanana Afary Malagasy.